vavaka sika tompoko misaotranao zay tompo menao zao ora sy fotoana zao azonay mamantatra ny tantara ny finoanay ny tantara ny fiangonanay amin'izao alahadin'ny réformationay zao ny fanainao masina ny hampianatra sy hampahery hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Arak'izany ry havana, alahadin'ny réformation ity alahady farany volana oktobra ity, karariny raha mba miverina mianatra kely vetivety na miaraka mahatsiahy ny amin'izany tantarany réformation izany isika. Ny fanazavako dia ho amin'ny teny malagasy fa ny soratra ery amin'ny fafana kosa ary amin'ny écran dia amin'ny teny frantsay mba hanampy antsika satria fantatra fa mety misy sahirana amin'ny teny malagasy dia mba manampy azy zany rehefa maheno ny fanazavana amin'ny teny gasy izy mahita soratra amin'ny teny frantsay. Ndao ary sika, inona moa ty réformation ity? Raha tsorina hetsika ara-pivavahana niseho taty Europa, taty Allemagne raha ny marimarina kokoa tamin'ny taonjato faha-19. Io le adikatsika protestante amin'ny teny malagasy hoe fantsiam-pivavahana na koa hoe réforme protestante. Zay aloha zany zava-dehibe zay famaritan'izay. Raha tsorina zany dia nisy fisarahana vitsivitsy niainga teo amin'ny fiangonana kristianina. Tany am-poalohany isika dia katolika avokoa. Fa tamin'ny taona 450 dia ny fiangonana orthodoxa no nisitaka voalohany tamin'ny fiangonana katolika izay Roma no renivohitra. Dia iny zany ataoko hoe fisarahana lehibe voalohany, ary ny fisarahana lehibe faharoa dia ity tamin'ny taonjato faha-19 na ny réformation ity izay nahatonga antsika protestanta nisitaka tamin'ny fiangonana katolika. Izany fisitahana izany dia nitarihan'ry Lutera. Tao anatiny eny aloha niezaka izy nanao ny fanitsiana, nefa tsy nohenoiny izy fa maika aza nienjehana sy niroahana, zay ilay hoe excommunié. Fa Lutera mantsy dia tena mohanina katolika izy tamin'ny voalohany. Nanampy azy tamin'izany Jean Calvin, zay théologiana katolika frantsay koa tamin'izany. Fa rehefa tsy noenona moa izy ireo sy nienjehana dia nisitaka izy nanangana ny protestantisme. Inona no nampiavaka an'ity hetsika ara-pivavahana ity? Rehefa mandinika ny tantara ianao dia ilay antsoina hoe tohan-kevitra 570 na ilay hoe 95 thèse. Ireo zany no nametrahana ireo tsikera ny amin'ny fomba-pivavahana sy ny fanararaotam-pahefana sy ny kolosamihafa teo amin'ny fiangonana katolika. Ary ny hoe inona no tena fotompona hijinoana amin'ny maha-kristianina ara-tsoratra masina dia napetraka teo amin'ny varavaran'ny fiangonana tao Wittenberg any Allemagne izany 80 thèse zany tamin'ny 1 oktobra 1795. Zay no mahatonga ny hoe ny alahadin'ny réformation dia izay alahady farany amin'ny volana oktobra. Dia tena ohatrany hoe karazana fanoherana, zay moa ny avian'ilay voambolana hoe protesté dia lasa protestant, fa manohitra ny diso, zay ilay izy fa tsy hoe fanoherana fahatany. Dia nametraka ireo foto-kevitra ireo zany, zay ny tena nampiavaka ity réformation na ny fantsiam-pivavahana ity. Izavy no nandray anjara tamin'izany fantsiam-pivavahana zany, efa notantsantsika teo ry Lutera sy ry Calvin. Fa misy hafa koa, fa tsy hoe izy mirahalahy irery, tao koa ry Thomas Müntzer, allemand zany, tao ry Ulrich Zwingli, Suisse zany, ary John Knox izay écossais. Dia arak'izany zany hitanareo fa efa miparitaka any amin'ny firenena hafa dia efa miparitaka naniarina ny Europa ity hetsika ara-pivavahana ity. Ka vokatr'izay no nahatonga ny fahaterahan'ny fiangonana protestanta samihafa. Ny voalohany fiangonana luterana, iza no nitarika azy? I Lutera. Faharoa ny fiangonana réformé, iza no nitarika azy? Jean Calvin. Ary tiako ny manamarika nataoko matavy ny soratra ao isika dia avy amin'ny telebranche
protestante réformé ity tsara no fataratsika an'izany dia tiaraka avy amin'izany koa ny fiangonana anabatista, tiaraka avy amin'izany koa ny anglikanina ary ny presbyterianina. Any amin'ny firenena maro zany ny fiangonana atao hoe protestanta dia fiangonana presbyterianina. Dia hoy aho hoe arak'izany efa nisandrahaka tamin'ny firenena maro, indrindra taty Eoropa ity réformation ity, taty Eoropa avaratra, Suède, Norvège, Finlande. Iny Eoropa avaratra iny sakan'ny Lutheranina no nanjaka kokoa. Taty Eoropa afovoany, Suisse, Pays-Bas, Angleterre dia ny protestanta kokoa, ny Ekosy sy ny Frantsa koa ao anatin'izany. Zany hoe niparitaka fa tsy nijanona tao Alemaina fotsiny. Inona ny zavanyseho na tonga n'ireo mpanitsy fivavahan'ireo nanao izany hetsika izany? Vitsivitsy ihany sy izay tena ngeza amin'ny tany saina. Voalohany dia ny fivarotana famelan-keloka nataon'ny papa. Tena mampatahotra zany le hevitra ao ambadika mahatonga azy ireo manao an'izany ohatrany eo mbo tsara ihany hoe mba amin'izay ho ny vitangaikaingana ilay basilique de Saint-Pierre ao Roma, izay mbola hitantsika mandrakandroany ao Roma. Tena ngeza tokoa amin'ny fomba artistika mampidi-bola hatramin'ny androany amin'ny resaka tourisme. Ka dia hoe zay zany mba hevitra mba hitany dia nivarotana hoe raha mandoa betsabetsaka ianao dia voavelo ny eloka. Zany no nitoeran'ireo Lutera sy Jean Calvin sy ireo naman'ireo. Dia any amin'ny toroteny dia efa nanomboka izy ireo kanefa tratran'ny fanenjehana. Ny fanoherana ny kolikoly tena nisy tokoa zany teo amin'ireo mitondra fivavahana maro katolika tamin'ny fotoanandro. Fangorona-karena amin'ny fomba tsy motina loatra, ary indrindra ny fanoherana ny fiheverana hoe ny papa dia tsy mety diso. Nefa olombelona dia mijoro ny mpanitsy fivavahana hoe tena tsara-tsoratra masina zany. Ary akoatran'ny hoe tsy mety diso dia zao, tsy te hianona fotsiny amin'ilay fahefana ara-panahy fa dia te hitondra mihitsy hoe dia fahefana ara-politika koa. Dia izy koa no mifehy ny firenena rehetra ka na misy filoham-pirenena ireo dia tokony manaraka zay baiko ny papa. Dia tsy ninekeny ireo mpanitsy fivavahan'ireo zany, ary zava-dehibe zany foto-kevitra zany. Inona koa ny foto-kevitra manaraka? Izany fahefan'ny papa zany ny toerina, ary ireo foto-kevitra ny tian'ilay mpanitsy fivavahana atao zany dia ny hoe tena mba hiverina any amin'ilay maizy azy ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany niarahana tamin'ny apôstôly izay nandray mivantana avy amin'ny Jesosy Kristy. Ka mifototra amin'ny soratra masina aloha, atsika tsara zany rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa isika, fa dia hoe nazoto tamin'ny famakiana sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ka ny soratra masina na ny baiboly no raisin'ny protestanta voalohany, io no loharano, io no tena ivon'ny tenin'Andriamanitra, io no loharano miteraka ny finoana kristianina. Tamin'ny fotoanandro mbola katolika fahiny tranainy dia tsy misy mahazo manana baiboly ary tsy misy mahazo mamaky baiboly afa-tsy mitondra fivavahana ihany. Ary dia nahitsy zany tamin'ny teny latinina hatramin'ny baiboly sy ny fanampam-pivavahana aza moa dia nisy moa ny contre réforme izay mba nataon'ny katolika koa rehefa hitany fa nahazovana ny protestanta, dia nisy fivarana zany taty aoriana isaorana an'Andriamanitra. Fa dia nitoeriny ilay tompanitsy fivavahana ndraiky hoe ny kristianina rehetra izay tarihan'ny fanahy masina dia afaka mamaky, eny afaka manazava ny baiboly koa azy. Zay zany ny foto-kevitra. Ary raha misy izay mampiavaka antsika amin'ny katolika dia ny hoe roy ihany sisa ny sakramenta, dia ny batisa sy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Rehefa tena velarina moa zany dia mbola fampianarana afandray hoe inona ny tena dikan'izany fa maninona ny roa fotsiny. Manaraka raha nisy izay foto-kevitra koa nitoeriny reto mpanitsy fivavahana reto dia ny hoe tsy mandoalika, tsy miondrika amin'ny sarivongana zany isika. Andriamanitra irery ihany, araka efa voalaza ao amin'ny 10 ary tsy mino ny fisiny zany hoe afandiovantsika. Nisy foto-kevitra zany manao an'izany hoe rehefa maty dia mbola misy mandalo ao aloha, ary dia io moa dia nampiarahana tamin'ilay hoe rehefa mandoa vola betsabetsaka dia vetivety dia afaka amin'ilay afandiovana ny fanahy niavanareo. Dia mbola mivavaka ho an'ny maty zany arak'izany, mba hiala aingana
ao amin'ilay afo fandiovana. Izany koa dia nitoery ny mpanitsy fivavahana. Anisan'ny nitoeriny koa ny amin'ny fiheverana ny Maria. Amintsika Maria dia kristianina modely tokoa, ohatra ny kristianina rehetra. Fa ny protestanta kosa dia tsy mihevitra ny Maria hoe virgine foana. Misy mantsy mitana foto-kevitra hoe na fa avy niteraka azy izy dia mbola virgine. Lava ny protestanta zany. Tsy manaiky ny hoe Maria dia tsy mba nanota mihitsy. Satria hoe na fomba fiantsotsa dia hoe renin'Andriamanitra. Ka zay mantsy ny ao ambadik'ilay hoe Marie Immaculée Conception. Tsy mba nanota mihitsy izy, tena renin'Andriamanitra izy, afaka manalalana antsika amin'Andriamanitra izy, azo ivavahana izy, azo antsoina izy. Ary dia nambaran-drareo hoe dia niakatra velona mitovy tahaka ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra. Ny protestanta tsy mino an'izay satria tsy voalaza tao amin'ny soratra masina ary tsy voaporofo teo amin'ny tantara akory azy izany. Zay zany ilay izy. Ny protestanta zany dia mametraka mazava tsara Jesosy Kristy irery ihany no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Fa tsy misy hafa, tsy Maria, tsy misy hoe olo-masina manokana mpiaranao mpanalalana anao amin'Andriamanitra. Misy koa moa mandraka ankehitriny mbola mitoriny hoe fantary ny ange gardienao. Tsy a Jesosy Kristy irery ihany. Zay no mpanalalana, zay ny protestanta zay. Ary isika rehetra fa tsy mpitondra fivavahana rery dia afaka manompo an'Andriamanitra avokoa arak'izay tandrify atsika. Zay ilay antsoina hoe sacerdoce universel. Inona zany ny famonjena ho antsika? Ny famonjena ho an'ny protestanta arak'izay fanazavandry Lutera sy Calvin dia azo fehezana amin'ny foto-kevitra 5 izay bagona amin'ny hoe 5 solas. Ny solas moa na ny solar dia avy amin'ny teny latina. Raha dika tsotsotra amin'ny teny gasy dia hoe irery ihany. Koa ny teny frantsay hoe uniquement. Ka hosehitry ny fahadisoan'ny fiangonana katolika tamin'izany momba ny famonjena dia ny voatery nanambara ny protestanta hoe voalohany sola scriptura. Inona ny dikan'izany? Ny soratra masina irery ihany no mampiorina ny finoantsika. Fa tsy hoe nisy hafa koa ny teny na nisy lovan-tsofina hafa ohatran'izao. Soratra masina irery ihany no ifotorany finoantsika. Faharoa sola gracia, izany hoe tsy vokatry ny fahendreko na hoe zany mibebaka fotsiny dia ampy. Fa raha misy olona voavonjy dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Fa tsisy hoe mba nay mibebaka kosa izy. Mila mibebaka tsika, fa tsy ampy ny fibebahantsika, fa fahasoavana matoa ianao voavonjy satria tena mamindra fo. Raha ataoko amin'ny fitenina roa tanora dia mamindra fo farak' Jesosy ny tsisy mahay an'izany isika. Andriamanitra matoa isika voavonjy. Foto-kevitra fahatelo sola fide. Zany moa zany teny latina daholo dia milazany hoe amin'ny finoana koa no azontsika ilay famonjena. Rehefa tsy mino ianao dia tsy azo an'izany famonjena izany mihitsy. Tsy hividim-bola fa amin'ny alalan'ny finoana. Avy eo solis Christus, izany hoe amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Tsy misy olon-kafa, tsy misy mpanelanelana hafa, amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Ary farany soli deo gloria. Izany ny foto-kevitra joroan'ny protestanta. Zay rehetra ataony ho voninahitr'Andriamanitra. Na mamarana toriteny moa zany dia n'Andriamanitra irery no voninahitra. Tena protestanta zany ary isika rehetra dia tokony mahay miteny amin'izany satria zany mihitsy ny fotom-pinoantsika. Ka zay rehefa na raha fitinina vetivety ny amin'ity resaka réformation ity izay nipoirany maizy azy atsika dia ny maha-protestanta atsika. Ka dia fantaro ny tantaran'ny fiangonanao. Ataoko hoe taridalana ihany ny hafa ianao mbola afaka mikaroka tsara. Fantaro ny maizy anao. Averika ny tadio fa protestanta réformé isika. Ka le 5 solas teo dia azo fitinina amin'izay voalaza amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahavalo sy fahasivy manao hoe fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andao hisy ireare. Dia fantaro izay nonao dia azony mafy ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.